tonga nanotrona ny lanonana izay nokarakarainy ny fokotany ny Manjarisoa ho an'ny faran'ny taona 2024 sy ny taom-baovao 2024 ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao sy ny fianakaviany. Izy ireo no nanolotra ny fanomezana ondrikondrika lehibe ho an'ny bloc 7 bis izay nahazo ny voalohany tamin'ny fifaninanana izay faritra madio tao amin'ity fokotany ny Manjarisoa ity. Teo ihany koa ny fanomezana akoho ho an'ireo ray aman-dreny 70 taona no miakatra tao amin'ity fokotany ity hatrany ary ireo kolonga kely izay nomena vatomamy. Voninahitra lehibe hoy izy ny fanatrehana izao lanonana izao amin'ny mahazanaka Manjarisoa. Efa elaela io efa voalazako teo ngamba satria teto no fahazazana ny fahatanorana teto ny ray aman-dreny no antitra mandritra ny 30 taona ka raha nambinin'Andriamanitra tonga amin'ny toerana nafahana ny fanampy dia nanampy. Marina zany fa maministra tamin'izany Madagasikara ray manontolo ny tokony ho jerena. Tsy misy nefa fanombohana ary ozy hoe tena valibabena teto amin'ity toerana lehibe ity zany mba niezahana arak'izay azo atao ary mahafinaritra amin'izao fotoana izao dia mahita ny fikojakojan'olona niezaka izay natao fifalian'olona satria zavatra nitambarana io tsy natery resaka tokantrano ka isa taona mety tsy anana intsony ny tena fa natao zavatra hitambarana be sy ny maro toy ny lalana rederen'ilay dosy hitambarana reny sy ny fivoahana mba ho an'ny tombotsoa be sy ny maro zay ka ny rariana dia ny faliana hisitraka an'izay ary hikojakoja indrindra. Maro ny fepetrany takina tamin'ny fifaninanana io ho kosa ny sefokotany ary hoentina mampirisika ny tsirairay amin'ny fanadiovana ny tanàna misy azy no anton'izany. Voalohany moa resaka fahadiovana izy ity fifaninanana madio tsy vitany hoe hamafa tokotany foana anao fa jerena jereo lokon'ny trano miova tanteraka misy logement isaka ny trano misy jiro alohanao miditra ato misy voninkazo ngambany mazava ho azy tsy zary no tsara teo fa maro zay no tsara nahita zay nazony voalohany zay ka dia firaritsy sy ezaka moa atao amin'ny fokony olona tsirairay avy tsy anadino fa zay ny ahafantaran'olona Manjarisoa dia tanàna madio. Ny alakamisy faraiky amin'ny 30 ny volana desambra tolakandro teo no nanaovana io lanonana io nanoloana ny birao fokotany Manjarisoa ary natrehiny ireo olobe tao an-tanàna sy ny vahoaka tao amin'ny fokotany ihany koa.